Ny tetikasa izay notontosain'ny CDA tetỳ amin'ny fokontany volana iray dia fiarah-miasa niarahana tamin'ny mponina teo amin'ny 200 metatra latsaka kely io passerelle béton armé io ny fandaniana tamin'io dia tany hoany amin'ny 200 millions de francs na 70 tapitrisa ariary. Nisy ny fandraisana anjara mponina tetỳ volana iray. Naninona no miasa tetỳ volana iray izay satria rehefa notsirihana ny fokontany manodidina ny faritra ambany izay isan'ny CDA dia ny tompon'andraikitry ny fokontany sy ny mponina dia nahitana fahavitriana lehibe teo anivony izay tetikasa fiarah-miasa izay. Nisy zany ilay iverina fa hoe eo anivon'ny CDA dia fampandraisana andraikitra ny mponina koa dia izay no nanapahan'ny CDA hevitra hiasa tetỳ amin'ny fokontany ny volana iray. Izahay zany amin'ity taona 2024 ity dia ankoatran'izay mbola heverina fa vinavina mponina dia hisy ihany koa ny fitsirihana fokontany vaovao indray ametrahana tetikasa arakaraka izay tetikasa heverina fa mamaha-olana ny fiainan'ny mponina. Nahoana tompoko ny ahafahana ny fantana le hoe tetỳ natao le izy dia ohatrin'ny namarina moa le vola lany tamin'ny nanaovana azy ity ohatrin'ny fandraisana anjara mponina. Ny fomba fiasan'ny CDA rehefa mitsirika fokontany iarahana miasa satria tsara manamarika fa izahay dia efa miasa eo anivon'ny commune 12 manodidina Antananarivo ary fokontany sivy eto amin'ny faritra ambanina Antananarivo. Ny fitsirihana mba azahoana mamaritra fokontany miara-miasa dia eo ny fangatahan'ny mponina izay miakatra eny anivony amparatongam-panjakana rehetrarehetra na ny arrondissement zany na ny district dia iarahana miasa daholo ireny amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fandraisana tetikasa eny anivony ireny fokontany ireny. Araka ny lazaina teo dia 70 tapitrisa ariary nanao an'ilay tetezam-bato. Nisy ihany koa raha tsy diso teo amin'ny 9 tapitrisa ariary izay tamin'ny fanohanana tamin'ny fanamafisana ny rano tetỳ amin'ny faritra. Ny fandraisana anjara mponina araka ny lazaina teo dia tena be dia be satria farafahakeliny dia tao anatin'ny 3 tapitrisa ariary raha ohatra ka ataony sandan'ny fanampian'ny mponina rehetrarehetra teto amin'ny faritra. Rano zany miakatra be rehefa avy dia izay mena hitako hoe mahasahirana zany tany mbola tsy vita tombotsoa azo sao dia fahavitan'le tsara ohatr'izao zany dia izay ny tombotsoa. Manafaingana ny asa manjara. Manafaingana ny asa manjara satria ity zany fitadiavana mandeha mitsena satria izany mivarotra zany ny tena. Raha be zany dia nikisykelaterina mianatra babe nataterina tsikelikely. Zay. Robo-drano hatraizy nareo? Hatraty mihitsy manainga zipo mihitsy zany le izy. Zay zany ary nipetraka dia maka-mpianatra ry ambilany be ary. Efa mety hoe nisy olona nianjera ve vokatra izay? Efa betsaka mihitsy na nikisikelina ny zanako laterina rehefa nisy nianjera. Ina zao vokatsoa azonareo amin'ilay hoe namboarina ilay lalana izao? Izao mahafinaritra mandeha aminazy, nikisikely tsy mihezerazera tsony. Manafaingana ihany koa ve? Manafaingana ny dia zany satria tamin'ny mbola tsy vita ity ilay miborano be nanodidina Tananosi be dia mba zany tara mpianatra takizany izy. Mety hoe miteraka olana ho amin'ny fitadiavanareo ve ilay izy amin'ny fanaterana mpianatra mihitsy taraiky be ilay amin'ny fitadiavana satria ilay fitadiavana zany mba maraindraina dia lasa taraiky be, lasa mivalo sasany amin'ny 7 latsaka kely vao tafaverina rehefa mpianatra ny sasany.